Araky ny fagnetagna efa natao agny amin'ny radio sy ny Facebook dia ety amin'ny toerana misy ny Vatolahimasina 12 ny tegnanay amin'izao fotoagna zao miaraka amin'reto vahoaka marobe aty toerana aty Hiaragnarivo ambony Miarikova Ambohinatao ka aty ny toerana anaovana ny hetsika amin'ny 12 ny volagna Marsa somanky didy 1420 avy zao. De ireo ny Vatolahimasina 12 hitasika maso reo. De ireo ny vahoaka aty toerana atao agnatin'ny Fokotany sy efa ny Avoloa sy ny sisa atao agnaty Save misy atagny Satona ny Vohisarivo agny tonga eto aby amin'ny toerana. Ka ny lapavaly sy ny fiasinana 12 zay manao ny fampilazana fangana amintsika aby dia misy olo-tegna eto, misy monitsavy. Kanefa na izany aza dia mahafaly anay ny mampiseho fa vona eto aby ny ray aman-dreny tompon'ny lapa. Ireo magnatrika eo reo. Vona eto aby koa ny lohahazo amin'ny toerana. Tsara ny alalasika vahoaka malagasy zay. Ireo izy zao magnatrika asika ireo. Ka dia lakiraha lany ny amalogna vona eto aby ny fiainagny ka tongava fa vona mahatagna ny fomba reo. Tongava asika le teizery raha. Tongava le teizery tsy te ahitany hoe manao akory ny fomba amin'ity toerana ity amin'ny 12 ny volagna Marsa io. Magnarakaraka an'izay moa dia tsara ihany hitarongana toy. Fa le ny mitafy raha mena ro andriana ny fody-lahy mena efa ela ro mpanjaka. Mainty volo fa ny soa laza ny ray lovy. Tambatambatsy agnaty io reo fa miavaka le efa mitarogna. Tambatambatsy agnaty io reo fa miavaka le efa hita maso. Ka masina ambony masina reo amin'ity toerana ity atrehaneto. Tegna ko moa sahina fa dia plaziraka irahanareo ray aman-dreny amin'ny toerana. Ka sanao arahagna labarakanareo amin'ny toerana zombanina agny ersahagna iraka andalagna fa dia tsy maintsy ho avy any iraka paraovinareo fa dia misaotra betsaka indrindra. Miala ny fondro am'izao tahako manao hoe fangatahana aminareo zao. Noho ny alako ny tsiko alako ny fondro satria ato hoe niaraka manao hoe fa tompony saotsa. Ato hoe tahako manao hoe tompony kabara. Ity tomboky ety ny koboana mpandroan-dralambo andray ka io misy lasa laboleny vary io fa afaka tonga ty agnareo izy fa dia tapitendrobosany misy anazy io. Dia tapitendrobosany. Hitantsika eto misy ny teza. Teza zay efa tena tranainy dia tranainy tokoa. Araky rehefa voalaza moa fa aspitantara fa mpanoranareo fotsiny sady plaziraka. Ty hitantsika ety koa zany dia mbola tragnomena misy an'ireo masina tamin'ny lapa teto zay masina ny fandimby teto. Eto amin'ity toerana ty zany misy an'ity rano ity fandroan'ny fagnano eto amin'ity toerana zay anaovantsika ny fandiovana amin'ny 12 ny volagna Marsa. Ty ato amin'ity toerana ty moa zany ny vala. Amin'ity amin'ilay toerana anaovana ny hetsika ka ity vala ity zany dia efa hitasika lobolobo be zao misy fambolena moa manodidina. Ny fandiovana sy ny fomba zay fanao isa-taogna atao eo ambony Miarikova, Hiaragnarivo na Ambohinatao. Commune Save district Ambohimasoa dia efa agnatin'ny fikarakarana tanteraka ny olona rehetra ary ny zavatra rehetra moa dia atao eo ambany fehian'ny Zagnahary sy ny razana. Indrindrandrindra fa eo ihany koa ireo tompon'ny lapa zay mbola ho aby, eo ihany koa ireo lohahazo. Nefa na dia izany aza dia tsy azo adigno ny misaotra ny andalam-panjakana zay tarihan'ny filoha Andry Rajoelina. Eo ihany koa ny gouvernemanta tarihan'ny Premier Ministre Say Christian. Eo ihany koa zay ministra voakasika voalohany amin'ity hetsika ity sy fomba mampanao isa-taogna ity dia ny ministra ny serasera sy ny kolontsaina. Tsy adigno ihany koa ny misaotra ny ministra ny fisarana sy ny ministra ny harenan-kibon-tany zay nagnome ny torolalagna torotoro-hevitra amin'ny zavatra rehetra zay atao. Misaotra ihany koa ny gouvernoura ty amin'ny faritra Mahasatra ambony. Misaotra anareo ben'ny tanàna rehetra atao agnatin'ny district Ambohimasoa. Ary misaotra anareo le ben'ny Fokotany rehetra atao agnatin'ny district Ambohimasoa. Misaotra anareo
komity loharano rehetra ato agnatin'ny district Ambohimasoa. Indrindra fa ny fijaroan'ireo vovognan'ny vehivavy ato agnatin'ny commune Save amin'ny fandraisana andraikitra ny fikarakarana rehetra mandritra ny fotoagna io, ary mbola hiantso ny fikambanam-behivavy hafa namany moa izy ireo amin'ny fikarakarana ka dia magnenga asika aby hanao an'ity fa raha iaraha managna ity sika ranaovana azy sika ro manao azy. Magnarakaraka an'izay moa dia mampilaza asika rehetra magnerana Madagasikara magnamafy mba ho avy amin'ny fotoagna io fa zao no lalagna amin'ny fampandrosoana miainga avy amin'ny kolosaina hanehoana ny firaisan-kina, ny fihavanana, ny fifandeferana eo amin'ny fiarahamonina. Ary amin'ny fotoagna io dia na mety isy olo mifanditra sy ny sisa dia eo ny hihavanana, misy ny olo ota dia eo ny fotoagna hidiovany, isy ny olo angata sodrano amin'ny fitadiavana sy ny sisa dia eo ny fotoagna angatany an'izay sodrano izay, sady fandiovana ny ota zany io ro fangatah sodrano ihany koa. Ka dia misaotra betsaka asika rehetra dia engany mba hazo ny andro aby ko dia mevy aby.